manampanao ideranao amty andro firavoravoan'ny Pentecoste ity. Matompo fa izay ataony eto voninahitra ao ireo namanay izay mbola ny anarana koa amonjy izao fotoana izao ny orange Jesosy dia voaro hatrany ka afaka tonga eto dia mankalaza manome voninahitra anao. Dia amin'anana Jesosy Kristy tompo avalaza rehetra sy amin'anana Jesosy nanao manavavaka sotran'ny Andriamanitra. Amen. Alleluia. Alao isika anao hitsika aloha raha dia rehefa mandeha ny clave dia manaraka ho azy ihany izy ka ny hira zay nentsika dia ratsy hira zay nentsika dia ratsika n'Andriamanitra ankalazantsika azy dia ataontsika ny hira 720 atao amin'ny hira avily vazantany ao sy mponina ao an-danitra dia ratsika n'Andriamanitra ankalazantsika azy amezantsika voninahitra azy hotonona ihany moa ny tononkira. Afaka tonga dia mba misy vehivavy mitarika dia mba mety be. Sy mponina ao an-danitra miresafoka mira
Tausika nira pahasiri ang firan. Fahali zay ho tonga mpiara-miasa aminao zany koa ny sitakao satria niantona nangonana izany dia nomba hitondrina ampalazany tsara amin'ny famonjena mba mpiarabela aminay rehetra manerina ny tinosonazany tsy tiana ho isovery zay fa mba ho tonga amin'ny fibebahana nandray ny tsirairay ka ambay ny famonjena
Sipan tuto may mabona Jesus Kristi tumsan. Zainan naik numbuna temnya sudah isu guna na jangan kumbeni. Kazune pana futa nas pamelaki komanis. Isoro ne nore masna. Nung faswaba no sufam da puno jebola tusa komne tsanai. Afane mame bebe kuata nyara tit masna tukan tanterane kunjai. Nung fam da puno. Tim sudah patanteran dan sudah nung faswaba jebola tusa komne da kali makin ne tsanai. Aminara nole Jesus Kristi tumpunana sunya mananda kesan karaksan. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Zakari, Robin Fulu, Denedin Fafulu, ada ulinan zani. Nyasa ne posto tuk faru, Denedin ni fito bin Fulu. Refaita, tu fakicika, amnenaran Jesu Kristi tumpu, ni fanamaran. Ariyitku, am tangan David, samnipunan Jerusalem, ni fanan fasofa na simfifunana, kay jegage le funis, adisonazi, tu sonia zala tukana, zana la tukanizi, tu ni fala iluvan zana la tukana, is sa para elwazi, isi tu ni fala iluvan yulna, ni lai matukani, ni fakten faru, ita chika mnyasi ni postor tuk faru, tenenin ni fito bin fulu, zon fana maranau, amninaran Jesus, ada menyat faran, ku yang dimantra, nadat sapun fana itu, abdu freti.
ang zanakalànareo sy ny zanakavavinareo aminany, amin'ny zatovinareo ahita fahitany, an'ilay antitrareo hanonofy ho tagnena izany teny izany andateraka izay hitasitra fanandriamanitra amin'ny fiainantsika no miasa ny fanamasina. Amen. Amen. Toizana avanteny araka izay hitantsika ny fandaharana ka ny boky ny miasany apôstôly toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra dia efantsika mandingana any amin'ny andininy faha-telapolo. Rehefa hitantsika ny tenin'Andriamanitra asy apôstôly toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra ary mandray ny andininy faha-telapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy ary ny tonga ny Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofo ka nanenika ny trano miangonana. Ary nisy lena maro mitanenafo teo aminy miseho taminy izay mizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izay. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka izay nampitenena ny fanahy masina azy. Toy izany amin'ny andininy faha-telapolo evankiteny. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nasambotra ny tanan'Andriamanitra izy ary nanay tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasainy dia efa nampinatsaka izao hitanareo sy renareo izy. Taina ny teny zay makina sy mantsika fiangonana. Amen. Mahemo feno ianao ny tokotany any. Mahemo ny tokotany. Ary dia mbola tohizana ny vaky tiantsika dia zay ho hitantsika ao amin'ny Hebreo toko fahadimy. Ny Hebreo toko fahadimy dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Zao ny vaky ny teny noho ny amin'ny anaran'i Jesosy fa ny mpisorona be rehetra dia alaina amin'ny olona ka kendrena ho solon'ny olona anao na raharan'Andriamanitra anaty sampanomezana sy fanatitra afaka ota. Dia olona zay mahay mitondra ny mora sy ny manify. Dia olona izay mahay mitondra mora ny tsy mahalala sy ny manify satria ny tenany koa dia mba hodidiny ny fahalemena ihany. Ary noho izany dia tsy maintsy hanao mpanatitra afaka fitsahoan'ny tenany koa izy toy ny ataony ho an'ny olona ihany. Ary tsy misy maka izany voninahitra izany ho an'ny tenany. Afaka izay nasian'Andriamanitra tahaka ny Arona dia toy izany koa Kristy tsy izy no nanandratra ny tena no solona be fa ilay nanao taminy hoe zanako ianao izaho no miteraka anao androany. Ary toy ny lazainy ao amin'ny teny afaka hoe ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaony Melkisedeka. Alleluia. Ary dia mbola mitohy ihany ny vaky tentsika ao amin'ny Hebreo ihany fa saingy toko fahasivy ndraiky io. Hebreo toko fahasivy ny andininy faharaiky ambin'ny folo ary ny andininy faharoa ambin'ny folo. Zao ny vaky miteny noho ny amin'ny anaran'i Jesosy fa Kristy kosa rehefa tonga mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho azy dia namarika eo amin'ny tabelina kely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanana. Izany hoe tsy isa zao zavatra ary izao. Ary tsy mba mitondra rano tsolana raha zanakomby fa ny raha ny tenany dia niditra indray mandeha eo amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Alleluia.
syukur Pak Sudan. Anak-anak sepakandim syukur de vida ni Sudan dan kita adalah semua satu dan saya pakandim ulang tuh ke mana Kristen ulang street ulang dia bahasa banyak sejak saja zaman saya sesuatu sejak kematian sini sudah satu vida Sudan dan kita Gelasis much. Soalnya kita selalu dia selalu terus dia itu sedikit itu kalau kita tidak sedikit ini pada kita kami sedikit. Paendela, não fossemos animados de forma puni, do Pantana para ser a terra e não. Ah, eu sou pelo jogo de bronze, isso sim. Esse é bem antes de as tenomes de nas. Ah, eu sou pelo jogo de bronze, eu mesmo antes de Paendela, quase a tua Paendela, a nada se aturo de manter não. A zana para Bila naman sana paindena, magsusena lang siya naman ang argument, bila naman siya. Ana, pagkukuwili, bila siya mo gusto sa susi, ipanala naman siya na sa loob, kumalok ito, sila doon sana, kung namagin siya, at susunod lang, kung meron ka mo, tatira ka mo zani, ang minara na susi, paindena. Tatira ka mo sa minara, kung meron paindena. Amen. Amen. Yara tolong tak kira kamu saling nara diskusi. Amin. Bisika. Tony, ini persoalan zaman dan sufan puni itu batal karena saya artinya yang itu ada sosial yang so umumran itu sosial jadi bagaimana kita sekarang beras mungkin biar juga dong bila teman saya supaya menjaga angkuh dan batuan dan nazazi angkuh pendela atau sesuatu yang berbeda ada ini bisa menjadi dan saya pendela pernah saya lupa nama saya punya biar itu ka nyasong mo pada masa itu dalam saya itu beberapa orang yang baru saya sesuatu yang orang yang baru tapi kamu sudah mengenal Yesus. Amin. Istilah lepas kawin adalah melihat ketirada.
Davida. Nono fahasaminana masiny faminam-pony itovy vatana, fanahy, saina ary tena tinao. Ary amin'izao fiainan'izao ny amin'ny raha Jesosy dia tsy aviana mantsy hikasika anao ilay ratsy. Ary izany aho raha mitombanao ka nombanao tsy any fiaina amin'ny dia nomantsy sy manivena mikoazy no katoary nazazy ary koa amin'ny saiko manao manasaka tonga ilay materinao. Ary minivena mandehiaratra minanamanao saiko manivena manivana sy misaina miandro no namanao an'izay aho raha milebiany ianao misy Jesosy fanandromanty izay nasanao dia tolotolo mandratsara atolo namano tsy antsisan'olona miaraka aminao tanteraka mozany nana Jesosy amen. Sandra, ini pasal berapa sifat berpuni, itu bahkan yang ada saya nanti minum. Ada pasal berapa sifat berpuni, beberapa besar sebelum kita sekali lihat. Saya pada kita nanti lihat ini sebelumnya kita sudah kuat dengan kasih, panas seperti itu. Ada kira-kira sih saya apa kira Chiedo un po' solo il vostro contributo, che mi fatto con la sede di Dio. Allora, che sei la nostra accusa di nato di manzo, la quasi valutando, a qualche modo si coordina, la nostra natura non è no. Allora, che nada di vedere cosa fa il vino, non c'è nada di vedere cosa succede, allora, non parla nada di tutto, non si può vedere come la mano.
Amen. Ryan, professor de Música de Tomate, nós saímos a ter de novo. Olha, nos aqueles outros irmãos de Jesus, e sempre como a gente está esperando de nós. Antes de ganhar, eu vou sempre quase na porta da casa, amigo na casa, antes de tomar uma mencionada no Evangelho. Olha, não tinha nada já do mundo. Eu vou estar sendo uma inteira para nós, assim que seja Deus no nome. Mas sabemos para o mundo de Deus, e para a animação do mundo, e assim, sabendo que está sendo honesto. Antes de ganhar, nós aqui só, lembrando cenas, pedindo para nós, tinha não para o nosso irmão, a gente também com a casa, a rua, vai ter uma nada, a nossa recunada, a nossa cultura, antes de ganhar, no final, nós acabou, e nós sem a primeira, para a nossa cultura, para o estudo do caminho de novo. Cedeira, nos passamos uma favor
Benjamin Titascano ragazzi, amico Natasi, Alcua, attorno a Satatuno, Ramantello, Anni, Scenari Satuno, nel nostro sempre lì a camminare la successione nostra lavoro, Alzaiani, qua, perché non fu, per il vostro da salute, a lì tutta la vita, come la mano sul suo campo, che non vuole dare la sua. Amen. Irantu, che facciamo di nuovo con quello, come di quando con la storia di Dio. Allora, facciamo un grande sostegno, sappiamo che tutto è spento ragazzi. Anni, straiani, primero. Anche se non c'è solo per il bene, per l'altro, anche se c'è il gioco, anche per il gimnasio, per la chiamata, anche per il segretario. Sono portatela calzata sagamo gli amico Zani Sanchisi, c'erano con Zani, che non vanno più, si trasce che tutto un po' di saltare. E non gli hanno mangiato tu, gli hanno mangiato massi, barbi, non massi alla catena, non gli hanno risorse, non gli hanno dietro il cielo, non posso fare. Che non deve soltanto pulato di mangiare, a minare di sostupo. Sotto il nome Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Famanina, masana dua, isike yaraki. Jalumu isala irinarati, yutina kufona tewa jana, mekera. Ichusuki will do what do, Nikera, Anuba, fool. Fasuyania, Utarumana, Natuna, Katuga, Nanuina, Rituka, Ifuke, Fasuyania, Nutarumana, Natuna, Katuga, Nanuina, Rituka, Ifuke, Soti, Bafu, Sakaiza, Tibafu. Devido uma nação que tem para meter dentro do papel. Vai deixar outro. Zatele bem-vinda, San Francisco, caminhando Pentecoste, direção do governo masculino de Sica Kutawam Tanatunda. Ora, banyak atolendante, sosial popular de Vecena do Faro. De Vecena do Faro. Andim nie pada campanha mistério do jovem da pessoas. Vecena do Faro, pada campanha na campanha Simana karena pamna pun nila berita berita musik, dan jepun pun nama tempat sunai sik, tiada bilang sik dan kata Kristi, pasaman nam jendaru, hanya naksangan sik, hanya presiden tanca awam Kristi Yesus.
Nasirababy, ny olona nino tsy eto an-tany any tsy efa nandanitra ao am' Jesosy. Ary efa nandatra am'izao dia mahazo tombontsoa be lehibe amin'ny anarany. Fa zay no atoko Tenin'Andriamanitra amin'ny Hebreo. Zay mitovitovy amin'izany any. Hebreo 10. Nandino sy amin'ny fosipapolo misy tena izao miaran'ny Jesosy. Koa amin'izany raha lahy, satria mana fahatokina, sika ao fitoerana masina sika ny amin'ny ranon'i Jesosy. Amin'izay lalina natokana ho antsika, dia lalina moa sady velona, dia maty teo amin'ny efitra lamba dia minofona. Raha sy namabo ny olona mino, dia afaka manapy n'Andriamanitra manakariva amin'ny alalan'i Jesosy amin'ny nofony, ary ny teny atoeko amin'izany lalahiko, satria mana vato-kinitra ho fitoerana masina sika amin'ny ranon'i Jesosy. Tsy hoe rehefa mivavaka dia mety, fa tsy maintsy miaraka amin'ny ranon'i Jesosy, zay ny antony. Fa tonga ny teny aminareo foana hoe, teny amin'ny foana hoe, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy, noho ny amin'ny ranon'i Jesosy. Io ranon'i Jesosy io dia antoko ny aintsika, satria ao aminao misy ny aina. Dia natok'Andriamanitra ny ranon'i Jesosy navotona ny aintsika. Zay no mahatonga ny ten'Andriamanitra no zany ao aminao misy aina, dia Andriamanitra ny raha anavotana ny aintsika. Ka rehefa mivavaka dia aza dinotsika hoe, noho ny anaran'i Jesosy, aiko ny rano. Ary amin'ny raha zao saika diovina amin'ny ranon'i Jesosy koa ny zavatra eto raha lalàna. Dia mahatokotsika fa tantenan'Andriamanitra amintsika izany. Ary rehefa tsika mivavaka, aza diny mamarina amin'ny anaran'i Jesosy sy ny amin'ny ranon'i Jesosy. Satria ny ala ranon'i Jesosy toy ny pasiporo azona lalana miditra ao am-toerana marikindra ao amin'Andriamanitra. Ary zay ny mandeha zavatra. Satria zay zavatra tokony atokisy. Ary zay mahatonga amin'ny rehefa mivavaka aza dimy le ranon'i Jesosy. Misy olona manadiny. Ary misy ary sasana ny anaran'i Jesosy aza dimy. Fa dia voninahitra ao zany Andriamanitra hoe amen. Zay fotsiny. Fankalazana ianao Andriamanitra. Satria ianao rainay amen. Fa tsy maintsy atao amin'ny anaran'i Jesosy ary fonofona ny rano. Anina le rano. Satria ny Apokalipsy dia milaza fotsy foana. Apokalipsy misy lana toy izao. Naresà izy zao ny amin'ny Apokalipsy manany folo. Rondo folo, sapaty. Any andininy, paraika amin'ny folo amin'ny naresy hoe, ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary sy takamameny tsy ozy faty azy. Noho n'Andriamanitra dia maresy amin'ny diavoly sy Satana, Maisina noho ny anaran'i Jesosy, noho ny amin'ny ranon'i Jesosy, ary tonga raha zay, sazy eo ny ranok'olo sy ny teny filazana azy. Filazana Jesosy zay miantona amintsika, namonjy amintsika, ary naresy ny Satana amintsika, manak'izay mpamorapolo. Alleluia. Ilai panduta
namia Izau e whana furia kiuru Yano yani nube siasi Fitana Apara te kani Lati titari Nigasaki Funichi nasi ni taminiani Uanda bundu kayarani Hanya paradisani Pa tipo mai juro mihitsy ampahelezana hoe mila miora ny finoantsika miaraka amin'ny Jesosy, finoana ny anaran'i Jesosy. Miaratsiny aho fampaleran-tanana naman'Andriamanitra zay efa eo lazaiko any izy anao mba mijoro ny zatra zay namaramany rehefa beo anabary ioby mba hitsangana koa rehefa beo anambara ny zatra zay nanjo azy ka miseho aminy ankehitriny. Miaratsiny io mba le micro zany ao le namamandrina kadabady.
tsy tompoko fa ty zavatra resako ety dia mijoro fahavolombelona atao am-piavona ny maro. Zahako le olona fa namako be izy izay mijoro fahavolombelona fa pastera miteny hoe alao mba ataona atao am-piavonana le izy zao izy tantarako aminareo dia mijoroana fahavolombelona. Entompo. Misy namana zany mafana fo amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara ary izy dia mandeha mitety faritany mihitsy dia ny tena siblany any ambanivohitra be ireny. Tamin'ity indray mandeha ity izy tany amin'ny faritra Ambatondrazaka iny ambanivohitra zany. Ka ny olona any tena mbola misy tena hoe mitoetra amin'ny herin'ny maizina mihitsy. Dia misy misangisangy ratsy mihitsy arô satria andeha mandeha izy nanao fitoriana amin'ny filazantsara. Dia rehefa mitoro amin'ny filazantsara izy dia alefandreo mivaratra amin'ny andram-poany. Makany aminy zany fa saingy arovany Jesosy izy dia micro no tratran'ilay varatra. Tsy mahakidy azy nefa zany fa vao mainka izy tena nafana vahiny mihitsy amin'ilay zavatra miseho ato amin'izay. Ary vao mainka izy tena amboarina ilay izy dia lasa ihany mitohy foana izy. Dia rehefa manao fitoriana izy amin'ny tanàna iray dia mijanona eo mihitsy izy herinandro arakarak'ilay izy zany. Manampahatonga ny olona ary betsaka ny olona tonga miainao. Dia nanao fitoriana ty rahalahy ty zany teo amin'ny toerana io zany. Moa zany miaraka amin'ny namany manao an'ilay. Dia rehefa mitondra izy zany dia misy vehivavy anankiray tonga eo amin'ilay fitoriana foana. Dia io ramatoa io fa mitondra ny tenin'Andriamanitra izy dia mitomany ilay ramatoa ary miranomaso be mihitsy. Dia hitany zany. Dia mbola mitondra any izy satria toy ilay zavatra ataony. Dia hitany foana zany izy mitomany be foana ilay ramatoa. Dia ny farany natitezany zany ilay ramatoa izay milava amin'ny fotoana hoe onarana mba fa manino ianao izy rehefa mitomany be foana nefa filazantsara ny famonjena moa izay tokony falifaly ary tsika mandaizan'ny famonjena Andriamanitra. Dia zaho izy mba saika hiresaka aminao pastera ozy izy fa afaka be ianao izy mba any an-tranoko izy no miresaka. Dia ndao ary izy rehefa nompon'Andriamanitra satria efa ny farana koa ny fivoriana ny alipany any. Dia tonga tany an-trano ilay ramatoa izy zany. Rehefa tonga tao amin'ny tranon'io ramatoa izy dia izao no tenin'ilay ramatoa. Mizahaka mba ho asehoko anao reto pastera ozy. Dia inona ozy izy ilay mpitoro zany. Navoaka ny ambany izy mienina totan'ny fitoerana babaoritra kely zay zany dia areto ozy izy dia inona ny jereny dia navoaka ny izy. Karandoha kely, karandohan'olona ilay izy. Dia zay anankiray dia navoaka felatanan'olona anankiray. Be dia fa anona ndraiky ozy izy. Ty ozy izy karandoha ty zanaky ny ravavo. Tiako be ty zazy ty ozy izy fa zany efa minambo azy. Taitra be zany dia ary ty indray ozy izy. Ty felatanany ty ozy sady natonga ny tsara an'ilay ravaviko indray ty ozy. Tsakony namono an'io ozy. Taitra be ty mpanompon'Andriamanitra. Ka zaho zao ozy izy mifona amin'Andriamanitra fa mifona ianao ozy Jesosy mifona. Te hiala amin'ireto amin'izay ozy dia nariko izy reto. Efa nalefako tany anaty rano be reto ozy nalefako tany anaty rano. Tonga tatana dia mba tonga eto indray izy ozy. Efa nalefako izy reto ozy. Ampondraka vao indray izy.
tonga reto indray. Efa nalefa mpitana amin'ny toerana fivoahana izy reto ozy mbola tafaverina eto indray dia izy tsy tampitsono zara izy efa mifona mafy amin'Andriamanitra ozy ny zara natao. Dia ozy dia mpanompon'Andriamanitra zao ozy izy tena hiala tanteraka amin'ireto anao izy dia ozy tena teo afaka amin'ireto zavatra rehetra ozy izy fa mifona amin'Andriamanitra ny vata natao ozy. Dia ndao ary ozy izy fa tany ianao mividy solika ozy dia mpanompon'Andriamanitra. Dia nakany vidianana solika zany dia izy. Rehefa naka solika izy dia nidorana tsy tao ivelany trano izy nanao azy fa tao an-trano. Tao an-trano no any mba miboaka moa dia tany ny ambany. Dia teo izy nandoro azy. Nandoro azy amin'izay teo ary izy dia rehatra be dia izy. May amin'izay zany dia izy may amin'izay. Inona ny zavatra aseho izy nareo fa tezitra amin'izay ary ty Satana fanalaina amin'izay dia raha matoa nataony voalohany tonga dia ninjaika tena kapony tamin'ilay plafond mafy be tena tokony mafy tamin'ny tany. Avy eo amin'izay teta ilay mpanompon'Andriamanitra zany dia vonjeny tena matoa fa tsy azony fa kapokapony le hery-maizina amin'ny heran'ny trano vakina lohany na inona fa mafy aina le raha matoa. Potipotika miparitaritaka mihitsy nanaovany azy zany tena raha zany izy mandeha kapony mafy amin'ny rindrina dia averiny dia kapony amin'ny tany dia kapony amin'ny rindrina ilany indray dia tena mahatsiravina be zany. Dia le mpanompon'Andriamanitra zany misambotra azy dia amin'ny anarany Jesosy mandroaka ny asa maina zany mandeha foana zany dia vomaika tsy hitan'ilay mpanompon'Andriamanitra zao natao hoe vonjeny izy le manidina be zany vonjeny eo atsoy Jesosy Kristy avy any Nazareta, atsoy Jesosy amin'ny anarany Jesosy. Farany le raha matona teny efa nakapokapony le be teo zany efa hitako ozy faty mihitsy le raha matona satria zara tsy zakan'olombelona mihitsy le raha nanaovana. Farany zany le raha matoa efa le nanany iny na antso an'le anarany Jesosy Kristy avy any Nazareta. Zay vao ninjely izy zay vao nijanona. Tiako resahana amin'izay fijoroana vavolombelona zay zany fa zao tsisy hery maharesan'io Satana mihitsy afa-tsy ny anarany Jesosy Kristy avy any Nazareta. Jesosy irery ihany masakana ny herin'io ratsy io. Ka nijoroako an'izay vavolombelona zany zany no maly dia pasteur moa miteny hoe aleo mba ambarany olona izy dia ambarantsika rehetra dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Alleluia. 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 Voninahitra ho an'i Jesosy zany nijoroako vavolombelona eto. Fa za taloha nahita fito taona zay nijanona. Nisy zavatra fotsifotsy be nanarina teo amin'ny masoko teo. Noho ny fahasoavana sy ny famindrapon'Andriamanitra dia niona tamin'ny mpanompon'Andriamanitra nahita an'ity fiangonana ity. Dia voninahitra tolotra feno ho an'i Jesosy efa miafaka ilay fotsifotsy be, efa mihamatazana olona, efa mahavita lalà ao an-trano, efa mampily trano, mahamasaka sakafo, mahasasa lamba, efa be zany na raha vitako amin'izao. Voninahitra tolotra feno ho an'i Jesosy. Io ny anaran'izy io dia za koa nisy tension be fa amin'izao efa tsisy tsony. Masoko efa mahita be. Voninahitra ho an'i Jesosy. Alleluia. Maheno izy ka, maheno izy. Naniry mafy aho hoe hanana zazalahy fa tsy nanana mihitsy aho. Zazam-pahafoana no azo. Zazam-pahafoana no azo. Dia
efa tsy mieritreritra n'izy vitsy fa za zany tsy mieritreritra hoe tsy anana fa hoe antitra ihany fa hoe janona amizay fa anana fa hoe janona izy dia nahavariana azy izy fa tao fotoana tsy napoiziko mihitsy misy izy dia zazalahy izy efa mamanana zazalahy zany nangatana jusana tonga hoazy fotsiny nangatana nangatana izy fa tsy tonga ho azy zany dia faharoa raha natampatongotra zay tiana resana dia tapaka loko tongony taminy satria sotro faharoa zany a pastera moa manerana foana teny izy efa miteny izy intereny misy teny misy efa nitantaraiko izy dia tsy te hitantara fa tantaraiko zany rehefa terenana miteny izy ny faharoa raha ngatampatongotra zay sotro taoka moa izy dia niditra tamin'ireny dalina eny tamin'ny trottoir dia tapaka ny tongony dia rehefa tapaka ny tongony dia niditra hôpitaly izy dia atao tsy maintsy tapahana ny tongotra ao izy dia dokotera fa tsy mety fa simba ny taolana dia tsy nety moa izy fa hoe avireo izy anaovana vavaka dia netiny zareo atao amin'ny tompim-pivavahana nisy azy tao izy dia na le pastera koa raha miteny hoe tsy maintsy manaraka lena zay ny dokotera aloha zay vao entina bavaka fa tsy maintsy tapahana io dia nahita leo izy dia lesahana dia nanaovana vavaka dia sitrana dia mety natao amin'ny pastera izy fa pastera tsy natadidy nakavonana ny telefôna izy fa le telefôna tsy hitatra amin'izao fa tsy fantatro mety namidy ny akamo vavaka teny vato izy moa araka amin'ny plaza dia tsy haiko inona no antony hijanonany fa tsy tratrantsy mihitsy izy raha tsy andehanany any amin'ny trano misy azy zany dia voninahiny moa n'Andriamanitra zany fa niteny tokony tsy tapaka izy tsy isakahorana mihitsy hoe mandefa dia ty tsara ny tongony fahatelo mpanankarena le tsy fompastera teletao le fahatelo le mpanankarena tsy fompastera rehefa niditra tao ny tenanay rano marina aloha izy dia efa mivavaka maro ny tao fa le izy manome vola le olona dia anaovany zana fitadiavam-bola raha tsy dia tena hoe le fivavahana ny antony fa betsaka le vola satria le volamena zavatra ampy eo amin'ny teny volana eo na roa volana tsy mividy vary saribao dia mazoto le olona ao amin'izay zany
Tena tsy tokony hampahery raha dia mampahery ihany dia tonga tao dia le avan'le tapatongotra io no diso fa fanekary diso fa misy avan'izay aloha narary teo amin'ny tatean'ny pastera teo dia zay pastera nitao tamin'ny voalohany fa pastera misy niantsona rehefa dia ataovinao izy fa anao andeha fa entany an-trano izy avy eo dia mijamo teny taminy tao ianao tsy mahita voa satria ny dokotera zany teny an-tany mividy voany an-dafy dia ianao tsy mahita voan'olona talotalosany zany rehefa samy men'Andriamanitra voa fa ianao amboary ka izy tsy mety dia izy amboarina amin'Andriamanitra fa izy tsy mety zany. Dia rehefa nanaovana vavaka koa eo izy dia sitrana miverina zany le voany. Rehefa miverina le voany dia io le sitrana voasika ho any an-dafy io no niteny tamin'ny mpanan-karena zay raha mety izy fa misy olona dia mety koa ty. Dia mpanan-karena zany tany an-dafy tany maneritreitra hoe izao izy ody zay fa tsisy fanafany intsony zany aretina rehefa tsy sitrana fanao fody. Fa ho an'ny Madagasikara zay fa ary babeny vavaka fa mety zay fa ho sitrana any. Dia rehefa nentina nakany le izy dia nentina nodina akaty izy moa dia zany efa 5 taona ny olona mpakavoana dia tsy sitrana mihitsy izy. Sitrana mihitsy izy fa rehefa tonga tany ny tena dia nanazava momban Jesosy zany dia nanaiky izy. Dia rehefa nanaovana vavaka izy dia sitrana izy zany rehefa nanaovana vavaka dia tsy naleo intsony. Zany dia voninahitran'Andriamanitra reny ihany. Alleluia. Alleluia. Farany le vehivavy miloko. Olona hafa ny antso ao fa tsy izy fa miala tsiny fa za teo ampijerena tele kamo any hitsangana. Fa ny antso nanery be eo nandao izy fa hoana dia izy alao fa ataoko amin'ny telefona le vavaka tsy mety mihitsy izy. Dia nitsangana laina taon'le izy, nitsangana laina mihitsy anakany dia avy ao amin'ny ramatoa nanao an'le vavaka izy voan'ny tazo dia mifanena tamin'ny zareo teny an-dalana dia kaiza izy mahafantatra za tsy nahafantatra. Dia niteny izy hoe zay izy mba mitady anao fa ahoana izy faty dia nikisaka dia za nikisaka ny ankavanana nanatony izy mivily ny ankavindray nanatony izy. Dia zay izy tia vehivavy tia loka fa rehefa loka tia vehivavy tia dia nananona ny zavatra dia arina fa sady higatry zay no tsisy anefana dia manjanaka fa andao anaovana vavaka teo veloma. Dia nieritreritra teo ahoana zany natao azy zany. Dia nikisaka aloha zany mivavaka tamin'Andriamanitra dia ary za zany mijery hoe reto ary za mpisotro tao ka zany ny any anatiny any zay zany taoko zay. Dia zany zany hoe ianahana nefa rehefa rehefa miteny fa matoa zany rehefa miteny dia Andriamanitra no manao an'le izy. Dia rehefa vavaka dia nanaovana vavaka moa le olona dia nahagaga fa velona izy. Dia rehefa velona izy dia tonga dia mitady kafe. Zany dia voninahitran'Andriamanitra reny ihany. Alleluia. Zay tompoko.
masina indrindra ianao sady tsara indrindra zay mitoetra ny anao. Misaotra anao no tsy vanim-potoana lehibe izao. Lehibe satria nasandratra mpisorona be Jesosy. Nangataka ny fanahy masina avy aminao. Mampirotsaka izany ho an'ny olona rehetra mino manerana amin'ny volontany. Ary io fanahy masina io no manao ny asam-panavaozana rehetra na ao anatin'ny olona rehetra izay mino. Ary mahatateraka ny fiovantohitra, mahatateraka ny maha-epistily velona izay vakian'ny olona rehetra eny asan'ny fanahy masina izany. Ny fitiavana, ny fibebahana, ny fanavaozana rehetra Andriamanitra. Ary izy koa ny manalalana aminao iavy Andriamanitra sy ny olona, mifona fitarana tsy azo tonono, misaotra avy eo. Ahoana tsy ampakalazanao amin'izany fa tena vanim-potoana lehibe izao andro fa 15 andro aoriana ny tsangana Jesosy. Iavy Andriamanitra misaotra. Misaotra ny fanavaozana izay mbola tohizanao amin'ny fiangonana. Amin'ny fijoroana vavolombelona izay natao teo, asan'ny fanahy masina daholo ireny. Satria ianao Jesosy no miasa ny fikasana fanaovana hatateraka ny fotoana tena. Misaotra anao iavy Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary koa ny rano Jesosy. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Mbola ivavaka izy. Ianao lay avy indrindra lay mipetraka ambony sezam-piandrianana, iza traika mandrakizay. Ianao lay direktra maro be any an-danitra, anisan'izany reo Serafima, Rekerubima, reo efatra amby roapolo, reo zava-manana ilaka efatra, reo izay tsara amin'ny tapitezana izay tsy votomy anarana, izay tsy mitsahatra mankalasy manome voninahitra anao fa ianao ilan'ny iza traika mandrakizay. Ankehitriny be fitiavana mitsoreto izy hay, mamino ary mahatoky mahatsiaro araka le teninao izay nataonao tamin'ilay olo vidinao, iray milaza manao hoe tahaka ny nombako any Mosesy no ombako anao koa raha nampahery an Jesosy. Midika izany fa tamin'ny fotoanao izay nanomezanao ny fanahy masina ireo apôstôly, ainao nanome fanahy masina tamin'izany fotoana izany, ary inona ihany koa fa mbola ainao nanome fanahy masina ankehitriny satria Pentecoste tany andro. Ary amin'ny Pentecoste indrindra rehefa fitiavana ty izao miseho ilay asa faneno masina ary ilay teo izay misoratra hoe azany aleo Jerosalema aloha manam-panafinareo ny hery avy amin'ny hafa. Fotoana fanafina ny hery zao raha be fitiavana makasinika indrindra fatovolana ty izao zahay dia manantena izany asa izay ainao natao tamin'tao izany, ainao to mbola manakikety izany, ainao to mbola tsy mbola miavy eny amin'ireo lanitra izany fa ilay tokana, fa mbola ainao to manavenana tsara ray avy amin'ny alana fa ilay fahamarinanao hitrangamba eny asa mahagaga zay efa natao loatra izay, ary mbola ainao atao ihany manakiketiny, ary mbola tsy miavy eny amin'ireo lanitra izany fa ilay tokana teny, mbola ainao atao ihany maneho izany efa akaikan izany izany nataonao sy valiko sy afatra nataonao tamin'ny alana izany fa ilay tokana milaza manao hoe azo eny ianareo amin'ny elan'izany fanahy masina aminareo. Makasitraka ilay be fitiavana amin'izao andro fahatsirovana namezanao Pentecoste izao, matoky ampirisam-batana olona isatokantrano itsararay avy no samy tafonao izany hery zany ka tsapa zany hery fanahinao masina tahaka le teo izay voalaza manao hoe zany tsy soixante misoranao tamin'ny fanahy masina sy ny hery nandeha ty nanao soa na sikina zay renao sy ny hery mpivory satria ianao milombo azy. Dia matoky ihany koa zay rehefa fitiavana amin'izay fombany loatra izay no mbola ombana mandrakiketiny mba hitrandanitra samakaiky izay fanataonao no ny hery fanahinao masina sy mipahasoavanao. Manao ary telo sy laza raha mitaloha indrindra mandrakizay olona sy amaranay amin'ny herinahitra tsy nanako ilay tokony rehefa fitiavana mbola misy ndraiky mizambavaka izany. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Toezatsika ny vava. Ry avetiko ny maro izay tsara indrindra ao an-davitra. Masina, masina, masina indrindra ianao. Toy ny teninao manao hoe intelo isatao lehilahy
miseho anatrehana. Miseho teo anatrehana tokoa ny olona mino rehetra tamin'ny andro 20 volana fahafito. Miseho vonona ihinana ny mofo tsy misy masirasiry. Tanteraka izy tamin'ny andro firavoravoana fotoana fihinanana tsy misy masirasiry. Tonga indray ny fotoana ity nafanay niseho teo anatrehanao atsiaro. Fa tamin'ny andro Pentecoste nanrataka n'an'i Kristy Jesosy ho mpisorona be ho eo mivonina sady nasandatra ao ho mpanjaka. Misaotra satria natsiaro tokoa izay fotoana izay nidirana tao fitoerana masina nitondra anay ka nanomboka ny fifona ary tsy izany ihany fa nitondra ny rary izay nahazoanay fanavotana mandrakizay. Ny famelan-keloka, fanadiovana, fanamboara, fanavaozana, ny fanafaha ary nampilatsaka ny fanamasina fahatsiarovana ihany zany satria tamin'ny andro Pentecoste nefa natanterahana izany. Ka dia atao ahoana tsy saotra idera ankalazanao nafahanay niseho teo anatrehanao fa rehefa nikatsaka ny fahadiovam-po sy ny fahamarina dia miseho indray ankehitriny azahoana antoka izany fanahy masina izany nambara fa fijoroana vavolombelona teo tamin'ny teninao teo fa tsy misy afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy tompo irery aho. Misy ny hery sy ny fahefana ary miaraka amin'ny rano satria ao amin'ny rano misy izany aina izany zay anananao fiainana mandrakizay. Ary matoky Andriamanitra manomboka eto indray dia fa ataonao vonona izahay hikatsaka mba hisy ny vokatra izany fanahy masina izany fa tsy faly ravoravo fotsiny fa nomena ny fanahy. Fa amin'ny andro 20 volana fahafito raha mbola tsy ho avy eny amin'ny lanitra Jesosy Kristy tompo dia mbola hiseho eo anatrehanao indray iravoravo hitondra ny vokatra izany dia niasan'izany fanahy masina izany hanehoana fa zanakao izahay ary volavolainao omaninao ny amin'ny fitsenanan'i Jesosy Kristy tompo eny eo amin'ny lanitra. Ka dia ankalazaina mena voninahitra ianao tononona sy asandatra ny vava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta zay mbola fonao anay eo amin'ny tany ankavanana mitondra ny rany zay efa nampihavanana nay taminao ary arovana ny anaranay tsy voafafo amin'ny bokon'ny fiainana. Misaotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Ray masina ny avindrindro sandratrao teo amin'ny toerana mampisorona be Jesosy toy eo mivonana izy lay mpanao batisa ny fanay masina ary ny fananao masina efa nampitoerinao aty anatinay izany mahatonga ny fanamiantsonao hoe abana io. Dia misotra fa ny fanahy masinao ilay namelomanao any Adama nasivanao azy fofonaina ka velona izy. Fanahy masinao koa nanangananao an Jesosy tompo tamin'ny maty tamin'ny kely tsy voninahitra lehibe ary mbola ny fananao masina ikoa ho namelomanao anay na dia maty ny fahatsoa azy izahay dia mivelomana ka tamin'i Jesosy Kristy tompo ka natsangana ho zanaka ampandovanao ary ny fananao masina Andriamanitra inonay fa miasa ao antinay tsiray avy mamelona indray ara-panahinay ary mitondra fanavaozana tanteraka mitondra fanasarana ho an'ny fanahinay ho an'ny fiainanay manontolo mihitsy dia mahatonga sy mino zay Andriamanitra fa mahatonga ny manana fanisahiny zany ijoro ary iseho ny fagagana sy ny famanarana tsy mitaitaika Andriamanitra fa tena mifahafenona mivatravatra mihitsy ilainay avy aminao satria izay rahanao dia manambara ny teninao fa tsy misy fetra ny fanomezanao ny fanamasina. Ka dia matoky sy mino izay ho an'izay tonga eto Andriamanitra ka mbola tsy nanaiza ny fanamasina izany dia manay tokoa amin'ny fahafenonana Jesosy tomposorona be lay mpanao batisa ny fanamasina izy. Ary an'izay fananay kosa anio Andriamanitra dia fenonao tanteraka ny tsy izy amin'ity androany ity. Dia misaotra fa miasa ny fanamasinao Andriamanitra hitondra fanavaozana tanteraka eo fenonay manontolo na amin'ny ara-panahinay na amin'ny fahasalamanay na amin'ny tokantranonay amin'ny fiainanay manontolo mipaka ny amin'ny fivelomanay sy ny fianaranay ankizy ary mipaka tanteraka lasa fitoriana
sy niasa fampiparitaka dia hatonga anay Andriamanitra velona indray ary atsapa zany fahavelomana zany felona tsara avy. Ko minaritra Jesosy ary kony amin'ny rano dia matoky sy mino zahay Andriamanitra fa tsy manana fahefana aminay intsony ny raha rehetra fa ianao Andriamanitra miasa amin'ny fiainana ity mitondra fanasitrahana sy fanavaozana ho an'ny fiainana tsara avy. Ho anao Andriamanitra ny voninahitra tomonina seka tanahy mivavaka minaranao Jesosy ary kony amin'ny fotoana eritana mavotsy sotra indrindra amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Sotranao Andriamanitra ny fahasavanao tamin'ity andro Pentekosta ity fahatsiarovana zany atonga fahafidilo atao fotoana maso indrindra amin'izay ny fanamasina miaraka taminay ary fankalazana iveranana malakavina. Ka dia noho izany asa fahasavana zany natanterana fotoana teto fotoam-bavy tanteraka atsaka ny saritavany fampahelezana fampiorena finoana voninahitra fankalazana fiveranana. Ka dia ho anao ny derina masaky voninahitra dia mino zay fa mbola itoy zany ny folakandro no ianaran'i Jesosy asandratsay ary no iarahan'i Jesosy mbola entina anatrenao anatrenanay marina azonay famelan-kely isanandro ary koa ny asa fanamasina miasa amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Tiamany zay natonga azy ary nanome famonjy azy antoka ary raisana milana fanamasina. Amen.